amin'ny fifaliana lehibe indray no anosoana totokatrantsika indray ny amin'ny teny dia tonga amin'ny fampianarana itsika izay manambara foana sy mandresy lahatra ny hatsarany eo soa larana fa finy androany 17 ny fampianarantsika zany 17 entina iantsonanao foana indrindra mamaraparana ny tantaranareo olombelona dia atsoina foana ianareo tsy mitsahatra ny miantso efa migadona ny farany sady efa ho faranana indray aza izy tonga amin'ny fampianarana atsika izay mitondra anarana fa 17 indray tanjona teny amonjinanareo izay miaino sy izay rehetra manaraka ny fampianarana larana fa 17 ny fampianarantsika indray ny zoan'io izao zany ka ao anatin'izay teny izay dia efa irosika ny amin'ny lohateny hoe diso fanantenana fa nitandrina didifolo dia didifolo ny jiosy zany dia diso fanantenana izay nitandrina an'io ary ny loza dia tena lazanakany amin'ny hely ka izay mihitsy le ho azavaina zany ho inona natonga n'izany teny zany maninona zany teny zany nomena maninona zany teny zany no mpahafantarina hoe diso fanantenana mangamoa mampadiso fanantenana kosa mitandrina didifolo ka izay mihitsy ny azavaina voalohany zany ny didifolon'Andriamanitra io zany dia natokana ho an'ny izy moa zany natokana ho an'ny zanak'isy ireny izy io fa tsy natokana ho an'ny frantsay na angilisy na malagasy na sinoa fa natokana ho an'ny zanak'isy ireny irery ihany vaketsika ny exodosy toko 9 hoe nomen'Andriamanitra ny zanak'isy ireny izy io 17 ka hatramin'ny 15 fakitsika zay aminarany eo soa ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy hiavata ho tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'isy ireny somary tapaka kely le sisa fa tsy manino ianareo efa nitany izay nataoko tamin'ny Egypte any izay nitondra anareo tamin'ny latry ny voromahery ary ny nampakanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra raha izay tenytsika izay ny raha vetsika vakiana tsara dia hoe nanao fanambarana tamin'ny zanak'isy irery sy amin'ny taranak'i Jakoba io Andriamanitra Abrahama io tena mazava tsara ka raha venao frantsay zany na anglisy na afrikana na malagasy na japonais sinoa no mitandrina an'io dia efa nandika lalàna sady ianao zany zay le hoe diso fanantenana ka ianao mieritreritra fe rehefa mitandrina didifolo dia ho tian'io Andriamanitra Abrahama io fa nyzany rehefa nijerevantsika nefa n'lay teny dia tena mampandiso fanantenana anao zany zavatra zany fa lasa napatezitra ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ary inataony hoe fatramizay labe zay satria mizay ny mazava-be izao no ambaranao amin'ny taranak'i Jakoba sy amin'ny zanak'Israely ary io teny io dia tsy azonao ampina io tsy azony esoana araka ny Deutéronomia 4 io vakitsika indray zay teny zay Deutéronomia 4 dia ny andininy faharoa Deutéronomia 4:2 aza ampianareo teny izay nidiko anareo ary aza ny esoanareo fahatandremo ny didiny avandriamanitra reo izay andidiko anareo io zany dia hoe tsy azona ampiana zay teny zery tsy azony esoana ina le teny tsy azona ampiana ny teny tsy azona ampiana dia hoe natokana ho an'ny zanak'Israely le teny ny teny tsy azona ampiana dia hoe zanak'isy taranak'i Jakoba ihany no mahazo mitandrina an'io ka ahafatena napetraka zany dia ianao raha aveo taranak'i Jakoba na zanak'Israely tsy mahazo mandray ianao fa raha zany ianao tsy izy ianao dikan'izay satria maninona natokana ho an'ny zanak'Israely mihitsy ny izy ka rehefa natokana ho an'ny zanak'Israely dia tsy natao anao ka misy olona miteny hoe izay nge zay dia taranaky ny Israelianina zay ohatrany hoe misy malagasy miteny an'izany misy frantsay miteny an'izany misy anglisy miteny an'izany misy be brezilianina miteny an'izany dia omena antsika be manderan'ny tany
raha horesantsika fotsiny aloha raha ohatra ny hoe ho amin'ny malagasy satria za tonga eto amin'ny tany Madagasikara de zany malagasy zany a de tena mahitsy be mihitsy ny voalaza amin'ny bokina ao amin'ny fandinihana natao taminareo fa ianareo de taranaka bornéanina zany hoe avy any amin'ny firenena Bornéo île Bornéo zany izy avy any nareo fa tsy anareo akory ny tena izy hoe malagasy zay de la israelianina izay tsy israelianina zany nareo fa bornéanina nareo donc ange jerevantsika izay ina moa zay teny zay jerevako kely aloha satria ilaina ho an'izay miteny hoe zay dia ina moa izy teo azopakitsika mihitsy somary jevantsika kely hoe aiza marina no fiafinareo ty origine de malagasy efa tsika voakely am'zay zany article détaillé histoire de Madagascar, politique de Madagascar et migration juive à Madagascar. Et zany le resantsika hoe tena misy mihitsy ny vevy any Madagascar avy any jiosy fetsika de zao origine à austronésienne commune à toute l'île lay vahoaka ny taolo vazimbe vezo taloha moins 2000 katrany moins 700 zany le coordonnées hitantsika teo nomboka tamin'ny moins 2000 katrany moins 700 article détaillé vazimba e vezo io zany aloha zany no raisina sary zany fa io zany ny tena hojerevana les nombreuses recherches pluridisciplinaires récentes archéologiques, génétiques, linguistiques et historiques confirment toutes que l'ensemble du peuple malgache est primordialement d'origine austronésienne de l'archipel indonésien. Zany hoe avy any amin'ny faritry ny Indonésie ny malagasy zay ny voalaza eto manamafy mihitsy izy ny zatra rehetra fa ny vahoaka malagasy dia tany aloha tany de ny origine anazy dia austronésienne de l'archipel indonésien zany hoe avy any amin'ny faritry ny Indonésie zany de génétiquement un vieux motif polynésien zany hoe arany génétique atsika zany de motif polynésien zany ADN mitochondrial haplogroupe B subgroupe B4A1 A1A2 commun et unique au monde a été décelé au sein des différentes ethnies malgaches distantes géographiquement et endogames historiquement telles que les Vezo et les Andriana-Merina. Cette alternation du motif polynésien d'origine commune et propre au malgache a été baptisé motif malgache par les chercheurs en génétique. Zany hoe napetraka eto mihitsy zany azaveko amin'ny teny tsotsotra de hoe ny génétique malagasy izy de avy amin'ny ADN mitochondrial haplogroupe B sous-groupe B4A1 A2 avy eo amin'ny distance commune et unique au monde a été décelé au sein des différentes ethnies malgaches. Zany hoe nalaina tao amin'ny karazana foko malagasy zany izy distante géographiquement et endogame historiquement tel que Vezo sy ny Andriana-Merina nakana karazana zany ao amin'ny Vezo sy ny Andriana-Merina zany de ao anatin'ny sary tao anatin'izay de le tanany hoe motif polynésien izy araka ny voalaza de ao ambany amin'izay hoe linguistiquement le lexique du malagasy est composé de 90% du vocabulaire austronésien. Zany hoe ny malagasy zany de ny fiteniny zany de vocabulaire austronésien reto ino moa zany resana zany reto indonésiana reto zany resana amin'izany zay ka rehefa nyresana zany rehefantsika eto araka ny fikaroana de tsy misy resaka mihitsy ny hoe misy idiran'ny
jiosy io resaka io tsisy mihitsy nandray arany fa raha zatra hitantsika eto zany a de resaka Indonésie toizatsika la langue malgache commune à toute l'île une langue issue du proto-austronésien le avy any amin'ny resaka Indonésie io zany malaisienne appartenant à la branche proto-malayo-polynésienne proto-MP et à la sous-branche proto-sud-est barito-proto-seb qui partage ces mêmes bases anciennes communes avec les langues dayak actuelles du groupe barito de Bornéo Sud telles que Manian, Disun Deya, Disun Malanga, Disun Ifu et Paco actuel. Zany hoe rehefa natao zany jerevana de tsy misy idikana mihitsy fa avy any amin'izany karazana foko Bornéo zany de ary tsy foko moa zany fa fiainana Bornéo zany tsika ny tena marina ho an'ny malagasy zany de tous les fonds culturels malagasy zany hoe ny fomba malagasy rehetrarehetra zany commun à tous les Austronésiens de zay miaraka amin'reto Indonésiens reto des îles du Pacifique à l'Indonésie et en passant par la Nouvelle-Zélande et les Philippines coutumes anciennes comme celle d'un souvenir les défunts dans d'un lac any le fombafomban'ny reo Indonésiens reo zany ny tena fombafombantsika io le niteneko amin'ireo hoe Bornéana ohatra satria avy eo Bornéo izy raha zay nresantsika teo zay de tsy misy mihitsy ny resaka hoe avy eo amin'ny jiosy nareo malagasy raintsika fotsiny zany no zany diso be zay olona ny teny hoe avy any amin'ny jiosy ny malagasy ka jiosy izy hitanareo ty eo amin'ny Wikipédia azonareo vakina de karoyo etsy moa zany karonan'io origine du malagasy fotsiny de hitanareo io de afaka mijery an'izay nareo zany Wikipédia ny idiranareo de mijery nareo origine du malagasy hitanareo amin'izany raha raintsika zany ho amin'ny malagasy manokana de tsy misy idiranareo mihitsy le teny teo satria ianareo de Indonésianina ozy ny fikarohana natao ary ny adenanareo de adenana Indonésianina ao amin'ny faritra Bornéo vakio tsara io teny efa nimeko anareo koa le sita hoe fikarohana hatrany amin'ny adenanareo mazava fa tsisy an'izany Bornéa tsisy an'izany jiosy zany nareo fa Bornéanina ny filazanareo araka an'izay efa nijerevantsika teo zany tsika moa zany tsy de hitsalami fa vampy angamba zay niteny teo fa nazavaiko tsara taminareo mihitsy ny izy de hiditra am'izay tsika ary any amin'ny fanazavana manaraka hoe tsy natokana ho an'ny malagasy na frantsay na anglisy lay lalàna Mose sy ny didi folo fa mazava be hoe omena ny zanak'Israely izy ray zany zay entitra indray tsika faharoa vao manomboka misy koa lay didi folo de efa miteny hoe zao ny avandriamanitao zay nitondranao ny ala avy amin'ny tany Egypta tao amin'ny trano nandevozana nge vakitsika izay de efa tsy mety aminao koa le izy zany Exodus toko roapolo Exodus toko faharoapolo andininy faharoa de efa atsika vakina avy hatrany ery amin'ny écran mombany amin'ny didi folo zany Exodus toko faharoapolo andininy faharoa de ny dikan'ity teniko ity zany de hoe samy mahira-tsaina fa ny fitahana daholo raha ny malagasy zao ny resana de voafitaka izy na ny anglisy na ny tsy haiko zay afa-firenena amin'ny tomano jiosy satria mba mieritreritra eo de araka amin'ny Andriamanitra Abrahama io de tout à fait le contraire fa vao me miady amin'ny Andriamanitra Abrahama io ianao satria tsy natao anao le izy ny définition ny didi folo de men'Andriamanitra mazava be hoe rehetra ny mahazo mitandrina an'io no zany ianareo zay nitandrina didi folo rehetra de didi folo rehetrarehetra de fa nataony mopera sy pasteur ny tsipy makany amin'ny elonareo tsy ireo mpitondra fivavahana zay nampianatra an'izany na izy Exodus toko faharoapolo andininy voalohany sy ny faharoa de nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe izao ny avandriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana raha raintsika fotsiny zao malagasy exemple fa mitovy daholo rehefa tsy israelianina de ny malagasy zao de efa ranony genetika anazy zany hoe ny mandrafitra ny tenany ny adenina malagasy de efa nalaina hatrany amin'ny veziko hatrany amin'ny ampivoatany sy maro samihafa zany de hita fa ny adenina malagasy dia inona lizy teo avy amin'ny Indonésianina Bornéanina zay le hoe Indonésianina ny fihaviany malagasy zany de noho zany tsy natao an'le malagasy na ny sinoa ity didi folo ity satria natokana ho an'ireo Israeliana irery ihany de zay natonga nanteny teo hoe diso fanantenana ianao
ary voafitaka itsipy any amin'ny elo satria nandika lalàna ary dia aseo le tena mpandika lalàna dia ianareo zay mitandrina didifolo zany misy Tesalonianina faharoa toko faharoa dia manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Tesalonianina faharoa toko faharoa manomboka andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levony ao soatompo amin'ny fofonainy vavany ary ho foalany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fagagana mandainga rehetra. Zany hoe ity mpandika lalàna ty zany dia ianareo mpitandrina didifolo rehetra io. Nareo zany dia nandika lalàna satria le teny hoe natokony izao ny ambaranao amin'ny zanak'Israely sy amin'ny taranaka Jakôba. Ianao nefa sady tsy Israely ihany fa hafa firenena malagasy na frantsay sy anglisy. Nandika lalàna zany ianao. Dia ny mpandika lalàna dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary dia aseho le tena mpandika lalàna. Zany hoe ho aseho reto malagasy, frantsay, anglisy, sinoa, breziliana, amerikana sy ny sisa zay mitomany hoe mitandrina didifolo mba hiaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io. Mitomana reo mitandrina didifolo dia mba hoe tafaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io dia zao ny valiteny mpandika lalàna ianao. Ary dia aseho le tena mpandika lalàna dia ianao zay mijery anazy sy mandray anay io zany zay ho levony ao soatompo amin'ny fofonainy vavany. Ho levony ianao zay ny tenin'Andriamanitra satria mandika lalàna ka ny olona nanohitra ny teniny dada malalanay Yafa dia ny mpandika lalàna ny dikan'izay dia ho levonina ny voalaza. Ary ny voalaza ny Andriamanitra hoe ary ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Jereo rehefa mpitandrina didifolo reo fa tena mpanao famantarana sy fagagana reo ary mpitory ny fitahiana amin'ny fagagana zany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tonga izy ireo araka ny fiavin'ny satana, araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana mandainga. Izany hoe satana zany io miasa io. Reto mpitandrina didifolo reto zany dia efa klasen'ny tenin'Andriamanitra hoe satana ary zay atao dia avy any amin'ny satana daholo. Io mpanao fagagana rehetra raha tanàna manerana zao tontolo zao zay mampitandrina didifolo anao io zany zatra divoly no mampiasa an'io. Ianao zay miaraka amin'io zany miaraka mivavaka amin'ny divoly. Ianao zay mahazo fagagana io zany mahazo fagagana amin'ny divoly. Dia hitantsika amin'izay jereo nge zatra ataon'ireo mpitondra fihevana hoe raha manara-baovao nareo vitan'ireo mampinana biby lava olona. Zava-trozana izany fivavahana dia mampinana biby lava olona nefa ny biby lava ngeika devoly ampinanana devoly le olona. Zany le ataonareo amin'ny Jesosy zany. Zany le Jesosy nareo zany. Zany le Jesoa zany. Ataon'i Jesoa manamasina alika. Alika dia amasinina miatsahan-tanana. Olona manambady alika manambady biby dia omena tsodrany. Alika dia omena kominio. Tena fanambanina n'ilay Andriamanitra Abrahama. Mbola tsy tonga saina ihany ve nareo olombelona rehetra eto amin'ity tany ity hoe efa manaonao foana mihitsy nge nareo amin'io raha Jesosy Jesoa io jena tonga nateny foana hoe avy any amin'ny devoly eny eo io mampanota anao aizaka vitan'ireo fiangonana katolika sy ny protestanta araka ny katria moa ireo lehibe ny menakalo hoe ho amasinina any amin'ny batisa ny extraterrestre voaka vaovao maneran-tany zany. Ianareo olombelona ve tsy tonga saina intsony hoe efa devoly nge ty zavatra ty inona moa no natonga ny safodrano ny fanambadiana tamin'ny extraterrestre dia natonga safodrano tamin'ny andro Noa. Nanambady extraterrestre ilay olombelona dia tonga ny safodrano izay niteraka ny filim maro zareo tamin'izany fotoana zany. Angeny zatra nitrangy lazaina fa zanak'Andriamanitra ny fiteny azy fa tsy zanak'Andriamanitra io fa devoly ireo ary zay natonga ny safodrano nalefa satria le devoly ny vadiko io ny vady amin'ny olombelona io tahaka ny ataon'zareo mandrak'androany. Nge vakitsika inona tonga ny safodrano tamin'izany dia araka an'izay teny zay. Ao amin'ny Genesis toko 9 vakitsika amin'ny anaran'ny Eosoa dahoarany. Genesis toko 9 andininy 7 zay nga manoko andininy voalohany andininy voalohany.
ary raha vao ny amaro ny olona tambony tany ka niteraka zazavavim-bary dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka ilay zanak'Andriamanitra io dia ilay devoly io resany satria ny devoly dia mba niaraka mivory amin'ny zanak'Andriamanitra rehefa mivory dia izany na tonga hoe zanak'Andriamanitra daholo zareo raha mbola tsy voaroaka izy tamin'izany fotoana izany satria tamin'ny andro mbola tsy nandroana anazy tao amin'ny lantilanitra ty sary ty mbola tsy ndroana zareo tamin'io dia hitany zanak'Andriamanitra izy fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona ka dia nifidy vady ho azy tamin'ny izy rehetra ka arak'izay tiany tezitra amin'izay dada Iava ary hoy Iava tsy mba napaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanahiko fa raha amin'ny finiavany izy nefa 20 taona ny andro iainany ny Nefilim no nitoetra tambony tany tamin'izany amin'izany tsy taoriana zany raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany ireo no olo mahery arizay Elizay dia ny lalana nandaza ny Nefilim no 15 ary hitany avava be ny faratsian'ny olona fisainan'ny olona rehetra avy tamin'ny fony azafady hitany avafa be ny faratsian'ny olona tambony tany ka izay fisaina rehetra avy any amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro ka dia Iava nanenina noho ny amin'nanaovan'ny olona tambony tany ka nalahelo ny fony 17 dia hoy Iava ary tsisy ambony tany tsony ny olona izay ny fononiko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny mandadina mikisaka mba mivoromanidina fa manenina no nanaovako anazy eo zany dia nahitantsika mihitsiny hoe naneniny io dada Iava io noho ny amin'nanaovana ny olona satria nivady tamin'ireo extraterrestre lazaina fa zanak'Andriamanitra ireo fa tsy zanak'Andriamanitra ireo fa satria tsy misy manambady nge ny olona raha ao amin'ny lanitry zay fa natonga anazy klasy zanak'Andriamanitra ny fitena azy ohatrany tamin'ny androny Job rehefa nivorona zanak'Andriamanitra dia mateo koa devoly nketsika izy teny zay bokyny Joba toko voalohany Joba toko faharoa azafady dia andiny voalohany ary tamin'ndray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehany Iava ka dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy iseho teo anatrehany Iava zany hoe nay Satana koa mba tonga mba iseho miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra teo anatrehany Iava mba atao anatin'ny kilasy le zanak'Andriamanitra koa izy zany dia zay le hoe reto devoly reto zany dia kilasy io zanak'Andriamanitra na dia efa devoly izy tamin'izany mba miseho miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra izy dia zay natonga anazy kilasy foana hoe nivady tamin'ny olona hoe zanak'Andriamanitra fa devoly Satana io nivady io fa ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny lanitrylanitra tsy mba manambady ny anjely any amin'ny lanitrylanitra ary izy tsy manao an'izany ka matoa reto afaka nanambady devoly ry zareo zany zay dia rehefa nivady tamin'ny extraterrestre ny olombelona ka niteraka ny Nefilim dia io naringan'Andriamanitra io ary rehefa nisy zany fiterana tamin'ny olombelona zany reto biby reto dia mbola nanao ny adalàny dia hitantsika fa rehefa hiditra tao amin'ny tany kanana koa ny zanak'Israely dia efa nisy Nefilim atao ile natahorany ireo mpitondra tamin'izany fotoana izany ny Israely anina fa i Joshua sy Kaleba rehetra tsy natahotra fa sisa natahotra dia tsy niditra dia zay le naripaka an'zareo tany anefitra satria efa nisy Nefilim koa tao amin'ny tany kanana tamin'izany ka natonga le Israely anina tsy niditra zany sary rehetra zany zany dia miteny amintsika fa efa feno Nefilim an-tanàna ilay zanaka devoly tany aloha tany ary mandraka androany dia mbola eo ry zareo ary efa feno anazy ny tany amin'izao miteny izao zany hoe niterina doza tamin'ny olombelona le izy ary tao anatin'izany dia tonga hatrany amin'ny hoe nivady tamin'ny olona tao Sodoma sy Gomora nivady tamin'ny ina moa zany hoe vehivavy samy vehivavy nivady tamin'ny vehivavy samy vehivavy lehilahy samy lehilahy dia nifampila tao Sodoma sy Gomora izay natonga ny hoe sodomita ina moa hoe sodomita manambady lehilahy ny lehilahy ary manambady vehivavy ny vehivavy zay nanam-pitenina an'ireo tanàna Sodoma ireo zava-nisy zany ny atonga an'io sodomita io nefany no le olombelona nivady tamin'ireo devoly ireo ary mandraka androany dia misy zany misy tena nivady amin'ny biby lava ny olo nefa dia makany amin'ny fiangonana misy an'ra Jesosy izy avy eo ary tena mivavaka tena lohalarana be eo mihitsiny izy fa ty amin'ny Yehosoa tsy isy an'izany fady ary tena potika ty amin'ny Yehosoa anao raha zany ataonao aty rava tenao ary zany lehibe ny mandravanao tsy afaka mipetraka aty zany anao fa ianao afaka mandehandeha fa tsy afaka manao niny ianao raha aty amin'ny Yehosoa mandravanao ny aty
mety afina ianao ngama de mety miavina fatratreny foana ianao fa ty amin'ny fanjakana misy any Elia zay any Ehosoa mandrava devolony ity ary manapotika andreo extraterrestre rehetra amin'ny farany tsy azonareo idirana ny domaine anay domaine ny Elia domaine ny Ehosoa domaine ny dadamalana Yava afaka mandehandeha nareo raha tianao fa tsisy dikany aminay zany fa potika raha vao midikiditsy aty aminay ity aty amin'ny Ehosoa misy ny fandravana devoly ary fanafana reo zay ambany reo olona zay ambanina devoly fa tsy misy olona apaoriny devoly afaka eo zany raha tsy manatona ny Ehosoa amin'ny alalan'ny Elia zay ny rahany zany vao afaka ny devoly fa tsy misy devoly mety miala amin'ny olona zany ndana refeso ny tenareo nareo zay milaza fa nandroka devoly de afaka ny devoly le mpandroka aloha antaniny mpanota ianao sa tsy mpanota zay misy mpanota afaka androka devoly ny tena marina mba misy isainy le mpandroka ho ny mpanota miaraka amin'le devoly ka devoly inona no afaka nareo amin'izany le olona androany devoly rehefa hoe afaka on'le devoly vo me mijangajanga sy mangalatra sy misotro toka ary manony adalàna rehetrarehetra io izy milaza fa afaka ny devoly amin'izany hevitra zany ianao raha mbola mitomanopanota manaka androany devoly inona zany no afaka atao hitanareo zany nareo olombelona ina hoe tena ohatrany tsy tonga saina mihitsy mandika lalàna nareo zay le hoe ary de aseo le tena mpandika lalàna vokatry ny didifolo zany ho le vony eo sa tompo fofona ny vavany ianao de miomany ianao zany dikan'zay popiteny ianao zay ka hitanareo am'izany hoe efa taon'ny fivavahana zao hanamasiny extraterrestre ho atao batisa ho ny extraterrestre fa inona ke ny tena doza tamin'ny andro ny Noa ny fahatongavany extraterrestre raha nahatonga ny safodrano ity nefa no ataonareo batisa ny extraterrestre fa tsy efa devoly ve zany zany teny zany amasininareo ny alika ary amasininareo ny omenareo hoe fanasan'ny tomponareo fanasany raha Jesosy omena fanasany raha Jesosy ny alika baiboly tazomina nefa zany ny ataonareo bibilava ampinaninareo olona fa mivavaka olona toaka mo hoaninareo ampiangonana ore olona mbola sy tonga saina daholo ve nareto amin'ity planeta terre ty hoe efa miditra any amin'ny lalana tsy fahaletsoana ingenareo rehetrarehetra io mbola tsy ahiratra ihany ve ny masonareo tena mba mieritrereta ary misy saina ianareo fa tena efa tapina mihitsy ny masonareo angamany iny moa de adalanareo ny anareo fa ny anjarako miteny sy manoro hevitra sy mananatra ihany hoe mba misy saina ena miteny mihitsy ny mba misy saina fa mba misy saina ihany ingena tena de efa tsipondreo mpitondra fivavahana eny amielo efa ataony miaraka amin'ny biby efa tena ataony miosina miaraka amin'ny biby mbola tsy tonga saina ihany klasena miaraka aminao zany ve ny alika de zay ny mbola tsy tonga saina ihany ianao ampitoviana meme raha aminao ny alika omena ny fanasany raha Jesosy ony amin'le sakafo iranareo arikatra amin'le fanasany Jesosy nareo fa tsy any Ehosoana izy afady de mbola tsy tonga saina ihany ve nareo amin'izany rehetrarehetra zany mbola tsy mahiratra ihany ve ny masonareo nefa de fanahy iray ihany nareo ary andriamantomponareo rehetrarehetra mitovy mbola tsy tonga saina ihany samy mieritreritra zay le tiako tenenina zay ka le atao hoe mpandika lalàna de ireo zay mpitandrina didifolo satria raha ny vakitsika amin'izay le hoe ao amin'le Exodosy toko faha-9 hoe ho anatokana ho an'zanak'i Israely sy natokana ho an-taranak'i Jakoba ianao tsy ao anatin'izay mpandika lalàna aloha zany ianao dikan'iny faharoa raha ny vakitsika le bokin'iza moa Exodosy teo toko faharoapolo toko fahatsika vokinariaman'olo zany de laza teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe izao ny ava-Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tao amin'ny trano nandevozana eo tsika nijanona indray tsy azo ataony mandainga tany Egypta ary ve ianao ary tany Egypta ve ny razambe ianao fa izao ny voalaza hoe izao ny ava-Andriamanitra ao zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tao amin'ny trano nandevozana mazava zany fa tsisy ianareo hafa firenena fa natokana ho any zanak'i Israely de zay andevo tao Egypta irery ihany ka andevo tao ara ve ianao fa rehefa tsy andevo tao ianao zany de tena mpandika lalàna mpandainga mpamitaka ianao le mitovy amin'le devoly makafanan'Andriamanitra mitovy amin'ny devoly Satana ianao mpakafanana io Andriamanitra Abrahama io
raha ny teny hoe izao ny iava-Andriamanitra zay nitoronao voaka avy tany Egypta, ianao raha tsy taoko nefa ianao mitandrina le didifolo ka sady tsy mpandainga ve ianao? Zao ny marina, mpandainga ianao a de pisoloky ianao ampiady amy Andriamanitra Abrahama ianao, tsy manompo any Andriamanitra Abrahama ianao fa pisoloky ary mpiady aminy. Zany ny pirofo mpandika lalàna ianao. Tena tonga naleny teny lohateny hoe diso fanantenana. Ianao zao maneritretra ny vavaka tamin'ny Andriamanitra Abrahama io, ny Andriamanitra Abrahama iazy be lehibe ny atsotsonao any. Anarany efa diso fa nataonao Jehovah efa diso, nataonao Jesosy efa diso. Zay Andriamanitra atsoinao ialako diso zany tsisy izy daholo zany. Andriamanitra tsy izy daholo na tsono rehetrarehetra, ianareo mpanota mpandika lalàna. Zay fotsiny ny didifolo de hoe zay andefy tany Egypta no mitandrina an'io, ka ianao tany ngandadabenao tany tsisy tany angenareo na ny razambenareo tsisy tany, ka inona zany nitandremanareo an'io? Zatra voaingana nge nitandremanareo olombelona rehetra an'io e, satria natokana ho any jiosy io fa zay natonga an'io tatya aty amin'ny hafa firenena de volo no nitondra an'io, de volo no nitondra an'le didifolo ho tandremany hafa firenena, satria tsy natao anareo mihitsy io. Io ny mampandika lalàna anareo zay. Tena mpandika lalàna nareo, tena ho atsipiny ahosoany amin'ny elo a. Tena mitehanareo mihitsy natokana ho any zanak'Israely ny vakitsika teo, ary andao ampiana nge zay teny zay natokana ho any zanak'Israely rery ihany. Aiza moa teny iny ao amin'ny Salamo 147:19-20. Salamo 147:19-20 zao. Reke vakitsika ity Salamo 147:19-20. Milaza ny teny amin'ny Jakoba izy, ary ny didiny sivitsipiny tamin'ny Israely. Sino anao toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ireny. Io didin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abrahama io zany de tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy. Ny teniny de natao ho an'ny Jakoba ary ny didiny sivitsipiny de ho an'ny Israely. Le didiny lalàna Mose zany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatry ireny. Tsy natokana ho anao io, tsy natao ho anao io, fa natokana ho any zanak'Israely irery ihany, natao ho any zanak'Israely irery ihany. Fa ny tena napetraka hoe fa iza napiditra anao tao? Valiny devoly nampidiriny devoly tao ianao. Tsy afaka mamaly an'izany ny katolika sy ny protestanta sy le fiangonana rehetrarehetra fa samy nanao an'izany angenareo iny ny katesisy kely io. Tsy ny le hoe andeha izaha iny ao araho amin'ny malagasy any amin'ny teny frantsay sy ny anglisynareo misy an'izany daholo igny. Misy ny hoe tsy misy tandremana ny didifolo Zamy mitandrina tsara fa misy an'izany eo amin'ny teninareo. Samy mandinika fa samy nanao an'izany, samy mitandrina didifolo nareo nefa de fandika an-dalàna. Ny tenin'Andriamanitra nefa ny hoe aza nampiana de aza ny esoana very tsy evakina mihitsy ny teny izay mahafinaritra be mihitsy mamaky anazy. Deutéronomia 4:2 fakitsika ery amin'ny écran. Deutéronomia 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza ny esoanareo fatandremo ny didiny ava-Andriamanitra reo izay andidiko anareo. Aza ampianareo ny teny ozy dada Iava ary aza ny esoanareo. Ilay didifolo sy lalàna Mose dia natokana ho any zanak'Israely. Aza nampiana zay dia aza ny esoana. Natokana ho any taranaka Jakoba, aza nampiana zay dia aza ny esoana. Dia manontany ny tenanao ianao zany, ianao ve taranaka Jakoba sa taranaka Israely? Zay natonga nanamoaka an'ilay ADN teo, ny ADN anao nge kabornéaniny, avy any Indonésien nge ianao tsy misy idirana Israely zany na ny kena raha fa samy hafa mihitsy ny zany sary zany. Raha ho amin'ny malagasy ny resahana, zany hoe nofitahndreo mpitondra fivavahandreo ianao. Zay lazainy fa ianareo dia hafa jiosy nareo tanaka jiosy mila mitandrina didifolo, tena mba mpamono olona mihitsy anie. Dia mbola tsy tonga saina amin'ireo mpitandrina didifolo ireo ve nareo sy ireo mpitondra fivavahana mampitandrina didifolo ireo? Raha misy ny tokony ho enjehana amin'ity planeta Terre ty dia io raha Jesosy io ny tokony enjehana, mamono olona sy manipy olona any amin'ny hery io Jesosy Jesoa io mamitaka olona mihitsy io ary tsy mety tonga saina izay tafaraka aminy. Fa za kosa miteny hoe zay ho any amin'ny lantilanitra ho any aminay ho any amin'ny Eosoa mba tonga saina, andao ho any amin'ny Eosoa, tonga Elia monjy anareo, afaka ny fahotana izay miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony.
ary lehibeny am'izany hoe tsy maonota zany de ititanareo amin'ny sary anolonanareo ty ity za ty io ny atao elia ziady aelia ary zay miaraka aminay de tonga any amin'ny Yehosoa tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy mahay manota intsony zany ny tanjony zany nareo zao mieritreritra fa rehefa manan-karena nareo de manam-piadanana dana manontany tena raha manana fiadanana zany nareo raha manana fiadanana nareo mpanan-karena de tsy voamay tokony ianao ratsy nareo voamainga nareo may manao ratsy voamainga nareo may miditsany amin'ny loza foana lalakalenareo mba tonga saina tsy voamay fe nareo may manao ratsy arany nareo mpanan-karena io manan-karena be deabe eto ambony tany fa tsy any amin'ny vola ny fiadanana ny karoanao fa tsy nanana zany ianao fa ny fiadanana sy ny fahasambarana zay imatymatesanao hitadiavanao volandra-manala miliarana dolara sanandro io tsy ao amin'le miliara dolara ny fifaliana sy ny fiadanana fa aty amin'ny afa-pahotana miaraka amin'ny Yehosoa ao ny tena fiadanana ary sambatra be izy tafaraka amin'ny Yehosoa zay vao tena sambatra izy tafaraka amin'ny Yehosoa fa tsy any amin'ny vola be anao io nainao raha mahafantatra hoe tsisy an'izany hoe manam-bola be de miadana vao me mametraka problema aminao ary satria ianao matahotra ny lasa mahantra rehefa aveo de tsy maintsy mitady hevitra ianao hoe ahoana ampitomboka an'ity volako ity de manao foana ianao ka hatrany mamono olona sy mangalatra ataova sy ny manao ny adalàna mijangajanga rehetra ny faratsy ny rehetra io ataonao daholo lainga sy ny fitaka vitanao zany tena mampidi-doza ary be deabe ny olo efa tena lasa lavitra ny amin'ny aratsiana noho ny amin'ny arenany fotoana ny fahatongavan-tsaina zany zao hoe niaraka tamin'i Jesosy ianao de tsy maintsy nanao foana niaraka tamin'i Jesoa ianao de tsy maintsy nanao foana nataony nandika lalàna ka rehefa nandika lalàna halan'Andriamanitra halan'ny Andriamanitra Abrahama ka rehefa halan'ny Andriamanitra Abrahama de ionao manao foana tsy maintsy mpanota io manao foana nasiana mitandrina didifolo de mitandrina nefa hoe tsy azo anampiana tsy azo any esorana ina ilay tsy azo anampiana tsy azo any esorana natokana ho any zanak'Israely io tsy mahazo ataonao hafa firena mitandrina io didifolo dikazay olona ny ala avy any Egypta no mahazo mitandrina an'io ianao nefa tsy manana ary ny voalaza de hoe andefy tao amin'ny trano anankiray tao Egypta izy mba meo anany lohan'ny tranonao ary izany firy ny lohan'ny tranonao zay ianao mitandrina didifolo io meo anany lohan'ny tranonao tany Egypta rehefa tsy manana ianao de mpandainga espisloky any ianao zany mampandainga espisloky ianao nefa ny hoe azapina ny teny de aza ny esoana ka ianao ngaty tsy efa sady nandraisitra ny nanampy ore olona tena mahatonga zany voalohany zany nandika lalàna tam'le hoe natokana ho an'ny taranak'i Jakoba io ianao tsy taranak'i Jakoba natokana ho an'ny taranak'i Israely io ianao tsy taranak'i Israel tsy azo anampiana io tsy azo ny esoana ianao efa nanampy ny teny voalazan'ny boky ny Salamo hoe tsy mahafantatra an'io didy io zany ianao de ny didy folo sy lalana Mose tsy fantatra anao zany ianao nefa ny tia nahafantatra de ianao iteny hoe ary ianao nke tia mitantara de ianao koa zany mahafantatra nareo mitandrina io resaka io izy amin'ny teny hoe tandremo io fa mateo ianao mitandrina de tena nahafantatra tokoa ianao zay nge tsy mirahana io zay nge tsy mitandrina an'io fa miten'ny adalanareo za matoa miteny an'io jereo ty adalanareo ty zay no mahatonga na miteny fa zanga mitandrina an'io za raha manalanao iala teo fa manotanga ianao de ho any amin'ny elo ny afaranao miady amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao amin'ny fitandremanao didifolo hoe nefa de nareo menakavy eto amin'ity planeta terre ty miara mitandrina an'io toery ny teny Elia raha mahavoatohatra zay nge natongavany Elia ety toery raha mahavita manohitra raha marina nge zany andika lalàna zany ianao mbola namafisy ny io teny eo amin'ny Deutéronomie toko 17 andininy voalohany Deutéronomie 13 any amin'ny boky frantsay moa de amin'ny Deutéronomie 12 de ny verset farany indrindra fa amin'ny verset malagasy moa ny amakiko anazy de Deutéronomie 13 any anazy fa amin'ny français sy anglais izy io de Deutéronomie 12 any amin'ny tapany farany izay rehetra ndidiko anareo de tandremo mba rahina aza-pinao zany ary aza ny esoranao zany tanareo fa miverina indreo le teny aza-pina de aza ny esorana io didy io fa tena tsy azo atao mihitsy meo anara ny lohan'ny tranonao raha andefy tao Egypta ianao fa zay no mahazo mitandrina an'io meo ana ny lohan'ny tranonao ka rehefa tsy mahana lohan'ny trano de mpandainga ary mpamitaka mpiady amin'ny Andriamanitra Abrahama de mba tonga an-tsaina fa nampidirindreo mpitondra fivavahndreo ankizony eo ianao
mbola tsy tonga sena ihany ve ianao ito zay na tonga anamy teny hoe raha misy ny tokony atao azalampo de raha Jesosy io ny tena mpamon'olona sy io raha Jesoa io mpamon'olona io ary ianao efa natsipitsipindreo any Amerika tamin'io anao mandika lalàna io zay nilarana voalohany tamin'ny tiako nampitenareo taminy hoe tena tsy mety aminao tsy azonao tandremana io fa mpandika lalàna ianao ary tena ho levony eo soa tomponao mivokatr'zay hoe mandika lalàna zay le Tessaloniana faharoa faharoa 9:5 ho levoniny ianao ka rehefa te ho levona zany de mipetraha eo ihany zay ny fipetraky ny voalohany faharoa voalaza ny soratra masina koa fa any Israely erery any no azo tandremana inona zany ny antony tandremanao anio zay ny faharoa zay ao Israely erery any no azo tandremana ka inona ny antony tandremanao anio fa raha vao mitandrina anio anao zany hoe te amin'ny hafa firenena fa tsy ao Israel de efa nandika lalàna ianao ay ary rehefa nandika lalàna ianao de ho levony eo soa tompo ny fofona ny vavana zay foana miverina aminao satria mpanota ianao ary ny mpanota de tsy nahita azy ary tsy mahalala anazy zay zava-misy zay ianareo mpitandrina didifolo tsy mahafantatra an'io Andriamanitra Abrahama io zany nareo tsy mahafantatra an'io Andriamanitra Abrahama io zany nareo satria mpandika lalàna egalina mpanota ary de moa le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soa tompo amin'ny fofona ny vavany ary ny toe mpandika lalàna dia mpanota nydika zay ary rehefa mpanota ianao de tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy donc avakitsika ten'zay ianareo zay mpitandrina didifolo io zany sady tsy nahita an'io Andriamanitra io nareo tsy mahalala anazy jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahefatra no vakitsika jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahefatra zay rehetra manotana toe mandika lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna ny olona mandika lalàna zany de atao hoe mpanota ny dikan'zay ny lalàna amin'ny teny na tokona ho an'ny Israelianina ny didifolo mpanota ianao zany rehefa nandika an'zay ary rehefa mpanota na toe hoe mpandika lalàna ary rehefa mandika lalàna toe hoe mpanota zany dikan'zay ary eto ndray de hoe zay nivoaka avy any Egypta ianao ka hitandrina azy tsy sy nivoaka tany nareo menakavy roa zay mpandika lalàna ianao fahatelo aza napena ny teny de aza nesoana zay ny voalaza ao ianao nefa ny de nanamby satria afa firena mitandrina didifolo tsy Israelianina ianao nefa mitandrina didifolo tsy tarana Jakob ianao nefa mitandrina didifolo mpandainga sady mpamitaka ny tena mpanao ratsy eo amin'Andriamanitra Abrahama lay tompony io baiboly soratra masina io no zany rehefa mpandika lalàna ianao de ho levony eo soa tompo amin'ny fofona ny vavana zay le Tessaloniana faharoa teo aloha avetsika vakina aloha zay vao maky an'ity jaona voalohany ity indray ny toyny Tessaloniana faharoa avetsika mihitsy ny aloha izy iny Tessaloniana faharoa toko faharoa andin'ny fahavalo sy ny fahasivy de mamaky tsara nareo nge fiarin'ny écran iny izy zay ary dia sio le tena mpandika lalàna lay nandika an'le teny teo zany de ianao sy zay mandray ankety zay ho levony eo soa tompo amin'ny fofona ny vavany miomana zany fa ho levonina ianao zay mpitandrina didifolo fa nandika lalàna asio le tena mpandika lalàna ianao zay mahita sy mandray azy any teneny zany ho levonina ianao miaraka mopera sy pastera ho levonina miaraka aminao reo adalanao raha mbola hiary ilomano am'ireo amin'ny adalana eo ianao adalanany ianao raha mbola hiaraka am'ireo ianao fa ho levonina eo soa tompo fofona ny vavany eony ianao ary ho foany ianao amin'ny fisehoan'ny fiaviany ore olona tsy aleo ve mitsoka atao ary ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hera sy ny famatahana sy ny fagagana rehetra zay mandainga ay zay re mpitandrina didifolo fa mpanao famatarana mpanao fagagana manao an'izao hoe manasitra nema publicité nge zany fitahiny hoy hoy araka ny fiasan'ny Satana io satria olona mpandika lalàna io miaraka aminao io ianao hoe mbola hiaraka am'izany zany moa tsy nataony olo hoe neneny antony ivavana hoe de mahazo fitahiny zay tena efa voafitaky ny devola iny ianao azo ny tsaratsara mihitsy ianao zay koa ny tadiaviny voany tsaratsara ianao efa eny amperatana zany ianao zay mieritreritra zany anazy mihitsy ianao fiasan'ny famitana avy any amin'ny Satana io ataony io fakio tsara ny ary de sio le tena mpandika anazy io levony eo soa tompo amin'ny fofona ny vavany ary foany any amin'ny fisehoan'ny fiaviany andin'ny fasivy
ny fiaviny le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra. Mpanao fahagagana mihitsy le mpanao mpandika lalàna reto, ary mpanao famantarana, fahagagana, fanasitrahana zay rehefa fahagagana izy io mazava tsara. Fa lainga daholo io ataony io, avy any amin'ny devoly io zahatra ataony io. Tena miroboka ianao hoe sitrana ony ianao nitsangana ny marary, nitsangana ny maty. Fa raha mitsangana ny maty fa lasa nakany amely, misy dikaninona koa zany rehefa avy eo. Satria rehefa maty ianao lasa ny amin'ny ely foana dia atao ijina zay nitsangana tamin'ny maty. Fa miara niditra fahoriana ianao. Ary mampibebe nitsangana tamin'ny maty ony ty olo ty dia hoe tandremo ny didy folo izy raha Jesosy. Hitanareo amin'izany devoly daholo reny miteny reny. Ampiresahany raha Jesosy devoly sy raha Jesosy devoly ny tena ka mpiara-miasa amin'ny devoly ndova kitsika amin'izany izy. Ohatrany hoe tsy mety mihitsy ny teninao, mety. Nambanin'ireo ny Andriamanitra anay, nisolokian'ireo ny Andriamanitra tena marina. Ilay ny teny hoe aza manota intsony, ndova kitsika raha ny teny. Fa zay mpanota dia sady tsy nahita anazy ny tsanazy. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahadimy sy ny fahenina. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahadimy sy ny fahenina. Jaona voalohany 3:5-6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaizotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Zany hoe zay miaraka amin'ny Jesosy zany dia tsy manota intsony ary tsy mitandrina didy folo ny dikan'izay satria lasa mandainga ianao raha mbola tandrina azy zany. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaizotra ny ota ary tsy misy ota ao aminy. Zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Fa izay rehetra manota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be zany ny sary eto. Fa ny olona mpanota dia sady tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Ka iza zany le fantatrinareo ianareo zay mpanota io. Anange midika fa le fantatrinareo zany tsy izy. Satria tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy ny mpanota. Tsy nahita an'io Andriamanitra Abrahama io izy ary tsy mahalala an'io Andriamanitra Abrahama io izy. Noho izany le Jesosy natsonareo tsy izy ane zany dikan'izany. Dia mbola sy tonga saina amin'izany hoe satria mpanotonareo ary tena manota mihitsy amin'ity fandikana lalàna ity. Zava-doza. Dao re delantsika amin'izay le teny arany. Hoe avy any amin'ny devoly ange io mampanotanareo Andinin'ny fahavalo. Ino nge ty teny ity? Jaona voalohany 3:8. Izay manota dia avy amin'ny devoly, vakio tsara io. Izay manota dia avy amin'ny devoly. Avy any amin'ny zany io raha Jesosy mampanotanareo. Iza io zany fa mampanotana io ary eranareo olombelo eto ambony tany miteny zany. Tany Amerika zao zay miteny ihany fampanota. Tany Inde zay miteny ihany fampanota. Tany Togo zay miteny ihany fampanota. Ny tao Comore zay miteny io fampanota. Zao ndray zao mandeha any Rwanda ny teny dia miteny manizigizina daholo ihany fampanota ary tezitra zareo rehefa maheno hoe tsy mety eo ataonareo mpanota io fa manarany eo soa dia tezitra izy na miavinavina. Zany nataony olona zao. Firenena 5 zany zao nefa nandrenesana ny tenin'ny dada Eva Joshua. No nandreny teny dada Eva Joshua. Miara-manaiky daholo fa tsy maintsy mpanota ary tezitra vao maheno hoe Yahosoa miaraka amin'ny Yahosoa tsy manota intsony. Manina zany ny tezitra. Ary firenena 5 samihafa miara-tezitra daholo. En plus izay reo miresaka aminay amin'ny WhatsApp. Miresaka amin'ireny breziliana tezitra be. Miresaka aminay zareo portugais tezitra be. Miresaka aminay daholo ny fiaina be dia be tao ambony tany tezitra be vao maheno hoe tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Yahosoa. Fa maninona? Satria avy any amin'ny devoly le fampianarana nomeny Jesosy ianareo ary izy koa avy any amin'ny devoly satria mpanota dia tsy tianareo niala amin'ny fahotana miara-milevina amin'ny raha Jesosy nareo asakasakinareo efa nampandrenesiko anareo marina fa ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Nareo nefa mpanota daholo meko mprove io ny fitandremana didy folo efa nakay mitoaka amin'ny tendanareo hoe tsy afaka mampanota anareo tokoa nareo fa io nareo nefa rehefa mpanota dia tsy nahita an'io Andriamanitra Abrahama io no tsy nahalala an'io Andriamanitra Abrahama io ary itsipy any amin'ny elo hovonoany Yahosoa mihitsy ny avarana izy dia tompony soratra masina izay maty matesanareo io. Samy tonga sainareo olona mamono anao reo mpitondra fivavahana iarahanao io. Mamono anao raha Jesosy alahy satria samy mpanota rehefa miaraka amin'io Andriamanitra tsy izy io nareo ary rehefa mpanota dia ho levon'io Andriamanitra io ny afarany.
mba tonga saina, mba tonga saina. Mbola toizako ny teniko. Ina ny anoizako anareo amin'izany teniko izany dia zao. Tsotra kely ny anoizako anazy. Mbola mitoy ihany ny fahotanareo. Fa io didy folo sy lalàna Mosea dia natao ho tandremana ao amin'ny tany Kanana. Tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io fa ho tany Kanana irery ihany. Vaketsika ny Deutéronomia 9:1. Ary izay ny amaranako an'ity 9:1 ity. Fahitsika amin'ny 9:2 manaraka. Hoe inona marina ny tanjona amin'ity didy folo ity fa tena mitera-doza ve io sa miteraka fifaliana? Sa miteraka fiadanana? Valina mitera-doza ho anareo amin'izay io. Tsisy didy folo miteraka tsara ho anao izany tsoma mitera-doza ianao raha ve ty voapirofo fampanota dia inona moa ny ipetrahanao izany? Fefadalana anie. Deutéronomia 9:1. Vakitsika ho voninahitra dadamala Iava. Ary izao lalàna dia ny didy tsifitsifika izay nasainy Andriamanitra ampianarana anareo mba arahanareo any amin'ny tany izay ilainareo holovana. Zay. Izao lalàna zao dia ny didy tsifitsifika izy izay nasainy Andriamanitra ireo ampianaranareo dia mba ho arahanareo any amin'ny tany izay rehetra izay alehanareo holovanareo. Holovana zany. Ka petraka amin'ny fanontaniana. Aiza zany azo tandremana izy io? Io didy folo sy lalàna Mosea io any amin'ny tany Israely irery ihany, fa io mantsy ny tany Kanana io. Any amin'ny tany izay nomenana azy holovana. Zany hoe any amin'ny tany izay lovan'ny Israela no azo hitandremana an'io. Tsy azo entina mivoaka avy eo Israela zany io ka entina amin'ny oetrany hoe Madagasikara na Fransa na Angletera na Amerika na Brésil na Portugal na Australie na ny Chine. Tany dia mpandika lalàna. Mpandika lalàna ianao vao manao an'izany. Ary hatrany dia hitsipy any amin'ny iananao araka ny efa nampianariko anao teo. Eno tsara ilay nampianariko anao. Fa fitiavana anie izao teny izao mbola hamonjena anao. Noho izany dia mahaiza sy mety izy ho vonjena fa aza mamono fanao any amin'ny ely. Mety izy ho vonjena. Ray izay. Izany hoe ity lalàna Mosea sy ny didy folo ity zany ireo olona dia tsy azo entina any amin'ny toerana hafa fa ao Israel irery ihany. Raha misy zany izay ity tandrina an'io da namako ao Israel. Nefa ny fetsy natokanao anao ko mbola anao inona any ianao? Nao ie zany mbola hampandaingany Andriamanitra Abrahama ve? Mbola hampandaingany Andriamanitra Abrahama ve? Ary rehefa resy lahatra n'izao teny sy fampianarana izao no ary tonga saina dia aza mivadika palitao am-pitoerana fa io nge tsy maintsy mitaky batisa. Tsy maintsy manatona ny Elia nareo ambassadeur-ny Joshua ty zaty zao eninareo zao io hitan'ny masonao io. Manatona ianao mba atao batisa mba ho afaka amin'ny fahotany ianao ka lasa ho tsy mpanota intsony. Zay le fampianarana ianareo farany teo. Mitsangana intsony anarany. Ary ao ka atao batisa ianao mba ho sasana ho afaka amin'ny fahalotony. Ary mandray ny fanahy masina orinan'izay. Tsy maintsy mandeha amin'ny batisa miaraka amin'ny Elia vao mety io. Fa tsy ho batisan'ny raha Jesosy izay mpanipy ianao any amin'ny elo iny mbola tazominao. Zatra avy any amin'ny devoly ve no tazominao mba misy isaina rery olona. Mba mandiny lalina ny tena izy. Efa tsy hipondra Jesosy any amin'ny elo ve dia mbola sy tonga saina mihitsy ianao. Mba vakio ilay teny dia mba Jerosenoy e. Mbola ampiko anankiray Deutéronomia 12:1. Deutéronomia 12:1. Izao no didy tsifitsifika izay ho tandremanareo. Harahina any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Amin'ny andro iainanareo eto ambony tany ka mbola velona zany nareo ry Israelianina. Dia ny didy folo dia ao Israela ihany ny azonareo tandremana fa io ny tany no nomena anareo holovanareo. Tsy mahazo makany amin'ny toeran-kafa nareo ny dikan'izay mitondra an'io. Tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io fa lalàna zany. Rehefa nodikainareo ry Israelianina dia devolonareo satria mpandika lalàna. Ry olona hafa firenena Frantsay, Anglisy, Sinoa, Malagasy, tsy haiko intsony manerana zao tontolo izao, izay tsy Israelianina nefa nampitandrana didy folo dia izao nandika lalàna nareo ary nampandika lalàna olona nareo ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Joshua tompony fofona ny vaviny
miomana fo tonga ny andro ny anam-potenareo ry mopera sy pastera sy ry mpitondra fivavahana rehetra amin'ity planeta terra ty zay napiditra olona any amin'ny elo tonga ny famelezana anareo toronareo am'izay zao no asiany io Andriamanitra Abrahama io fa be zay nataonareo zay ary ao ko tonga saina zay mandray any Elia amin'ny teny fa tonga Elia mony tsy hanavitra anareo maiza mitodika any amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay lay teny hoe aza manota intsony zay le vakitsika farany a de maranatsika ny teny hoe ao anatin'ity teny ity ve ianao sa tsy ao hoe aza manota intsony Jaona fa izay le tenina Andriamanitra niantona teo amin'ny azy fijaliana Yahoshua no anarany Jaona 9:20 Jaona 8:11 ary izy tsy misy tompoko de hoy Yahoshua taminy za koa tsy mamanameloko anao a mandehana ary am'izao sisa izao a dia aza manota intsony ny olona tena miaraka amin'ilay Andriamanitra niatina teo amin'ny azy fijaliana zany ny olona zay miaraka aminy de manaraka an'io teny io ary miainao anatin'io teny io hoe aza manota intsony fa tsy haiko hoe manota de mibebaka de manota de mibebaka mopera sy pastera miaraka amin'ny devolo miaraka aminy nampianatra anao an'izany de raha Jesosy Jesoa reo nampianatra an'izany fa ilay Andriamanitra tena niantona teo amin'ny azy fijaliana Yahoshua no anarany de ny teny mihitsiny hoe aza manota intsony mazava fa tsy mitovy reo ny dikan'izany anjaranao zany manapa-kevitra hoe hiaraka amin'izy ianao hiaraka amin'ilay miteny aza manota intsony ve manarahany Elia ny dikan'izay fa afaka tokoa ianao sa hiaraka amin'ny raha Jesosy zay mbola mampanota sy manipy anao any amin'ny elo sa fidio zay tianao efa tonga ny fitsarana fa tsy maintsy atsipy ihany zay rehetra manota zay manara-dian'i Jesosy de tsy maintsy ho atsipy any amin'ny eo satria mpanota nanimbazimbany io didifolon'Andriamanitra tsy natokana ho any hafa firenena io ary tsy azo entina any amin'ny hafa firenena nefa mibatabata anareo nakany amin'ny hafa firenena le izy nefa ny hoe ny didiny sivitsipiny tsy fantatry reny nanina nataonareo fantatry zao tontolo zao le izy mpamosavy mpamon'olona nareo zay nanao an'izany samia tonga saina tonga ny fitsarana anareo ary tonga ny famelezana anareo ny endra mahitanozaka mery ny adala mandrosoka vo teny marina mihitsy zao no menareo hoe lay zanak'Andriamanitra tena niantona teo amin'ny azy fijaliana de ny teny hoe aza manota intsony ka izy io miaraka aminao io ary naverina fandroany ty teny ty Jaona 5:5 Jaona 5:14 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahoshua ary efa afaka izany de hitany Yahoshua teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ilo efa sitrany ianao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo nisy Yahoshua ny teny hoe tsy maninona verina manota fa Andriamanitra micomprendre anao fa olombelona ingenao milololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafotoana micomprendre anao izy fe ianao de tsy maintsy mpanota fa olona zay hoe ny enitsika eto ary hitantsika eto valiny tsy zany ny hitantsika eto fa izao ny teneniny hoe rehefa afaka izany de hitany Yahoshua teo ankianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro a efa sitrany ianao zao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo zay ny tenen'ilay Andriamanitra Abrahama tena marina aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo ary iny ty ataonao ty efa milaza aminao fa rehefa maty anao de makany amin'ny elo rehefa tianao no vonjen'ilay tena maty teo amin'ny azy fijaliana manarahanareo manarahany Elia ny mponina rehetra eto ambony tany de antsoiny Elia manarahany Elia am'izay tonga ny fiarahanareo amin'ny Elia fa tonga ny andravana zetra tsy miaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama tonga ny fotoana manaraha azy ho any amin'ny dada Mariava ary aza manaraka rehefa tsy teo vonjena ary tsy teo any amin'ilay Andriamanitra Abrahama aza manaraka anafa tsy olana mihitsy tatazo eo mivaliny zay anjoanareo tsy hoela izay ny teny a voapirofo ny famarihana tena diso fanantenana zay miaraka amin'io didifolo io ary zay niaraka tamin'ny raha Jesosy diso fanantenana daholo andao any amin'ny Yahoshua am'izay tsika antsona ny fanazy teo vonjena ho any amin'ny Yahoshua am'izay antsona ny fanazy naniry ny famonjena azy na tonga ny Yahoshua nidina ty no ny amikikiky anareo tany amin'ny lanitra ny lanitra hoe mba vonjeo zay fa ny nofo anena no tsy mety de zay ve novonona kosa tonga ara ny famonjena anareo ankehitriny andao any amin'ny Yahoshua tonga Elia iantsonareo andao anaraka ny Elia
ho any amin'ny Jehosoatsika, ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama tsika, le dada mala Yava ho any amin'ny lantilanitra. Ny farana ny teny koa mirary sotsikitra samoteny Josoa ary arao foana ny teny vonjeo ny fananao. Ivavaka tsika ary. Tota betsaka dada malala Yava any amin'izany teny rehetra izany. Hitondra sosy fahasoavana ary hatsarana indrindra nge ianao ny amin'ny teny ary fifanesy fiadanana ho asetra mandre. Dado, arovy ny teny sy ny fampianarana, arovy izao fanambarana rehetra nomena izao, hitany tsirairay avy angena ary hanokatra ny fony sy ny sainy mba hitodika ho any aminao. Voninahitra anao dada mala Yava. Alanao Jehosoa anao na mivavaka ty ny teny rehetra. Haleloia. Amen. Dia mirary sotrika samy motainy Josoa ho amin'ny fiarantsika manaraka andeha, elo matomboka.